Fantatra ihany koa zao fa tena anisan'ny mampahantra antsika malagasy dia noho ny tsy fananany raim-pianakaviana, izany hoe faripaizana ambony zany na fananany diplôma izany, satria raha natao ny kajikajy araky nambarany zareo avy eo amin'ny CNTEMAD dia aotra faingo 4 isan-jato ny raim-pianakaviana eto Madagasikara no mba manana an'izany faripaizana ambony zany nanana diplôma ohatra teny amin'ny université, ka anisany mahatonga ny fahantrany tsika malagasy ihany koa manana paikady ny CNTEMAD mba entina iadina amin'izany. Manazava izany izy eo amin'ny microny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotodramanga. Aotra faingo 4 isan-jato fotsiny tahany fahatongavany eny amin'ny hisiatry ny ambaratonga ambony ho an'ny loam-pianakaviana malagasy araka ny tarehimarika ny Menandriamatoa Andrianambinina Joary, tale généralny Centre national du téléenseignement de Madagascar na CNTEMAD. Fototry ny fahatrana izay mianjady amin'ny malagasy, izany tsy fahombiazana eo amin'ny hisiatry ny fanabeazana zany. Misy ifandraisana zany ny fari-piainana sy ny mari-pahaizana. Zany hoe rehefa miakatra ny mari-pahaizana dia tokony miakatra manaraka an'iny ihany koa ny fari-piainana. Ny dikan'izay zany dia fitaovana anankiray lehibe eto amin'ny firenena ny fampianarana ambaratonga ambony hiadina amin'ny fahatrana. Dia noho izay antony izay indrindra zany araky ny voalaza teo anatin'ny politika ny fitondram-panjakana zany ny fampidinana ny fampianarana ambaratonga ambony anatin'ireo district ireo. District misy 430 misy no efa nametrahana rantsana CNTEMAD tamin'ny taona 1920. Tao Bealalana, Befandriana Avaratra ary Port Berger no nametrahana fodrafitrasa faraparany. Misy tokoa ny ezaka ataon'ny CNTEMAD entina hampiroboroboana ny seha-panabeazana amin'ny ankapobeny. Ny ao Bealalana zao dia misy eo amin'ny 363 na 320 eo misy an'ny ankizy afaka baka. Dia ohatr'izay latsaka kelin'izay tamin'ny herintaona, dia nefa latsaky ny 520 isan-jaton'ireo ankizy ireo no mandeha manohy any amin'ny université, fa ny ambiny zany tonga dia mijanona ao amin'ilay niveau baka. Ny mahatonga an'ilay ankizy mijanona, ajanona ray aman-dreny satria tsy manam-bola ireo ray aman-dreny ireo andefasana an'izany ny aty Antananarivo na andefasana an'izany ny Majunga na any amin'ny toeran-kafa zany, dia aleo ilay zaza zany ajanona fotsiny amin'ny niveau baka, nefa ilay zaza mbola mazoto. Dia izay zany ny zavatra andresana tamin'ny chef de district hoe raha ohatra ka mba misy CNTEMAD Bealalana dia mamaha ola an'izay zavatra. Azo sokajiana ho université akaiky ny vahoaka ny CNTEMAD. Fantatra nandritra ny fotoana fa amin'ny totaly 4,2 mahery eo amin'izao fotoana zao ny isan'ireo ho mpianatra ao aminy.